La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Cahier Triomphe manolotra anao ny Vavao. Matinisy namono alina tao an-tranony itsy andopy Jackie Mahafaly filohan'ny syndicat inspecteur d'état de Madagascar no ministra teo aloha ny brigade de recherche eo anivon'ny gendarmerie Pyrénées no misahana ny fanadihadiana. Fanaovana raha-matahorany mpisehatra miaro ny tontolo iainana Clovis Razafimalala no fanambarana misokatra navoaka ny fikambanan'ny iraisam-pirenena Amnesty International. Tsy hempotra amin'ny fitakiana izy ireo raha tsy foana ny didim-pitsarana. Mitoy maraina io ny fanadinana baccalauréat sokajy teknika ary aharitra efatrandro. Ho an'ny fiobem-panadinana etsy filoha maromaro ihany ireo tsy tonga nanatrika izany. Totosa soamantsara ny tournoi miaramiainga taranja basketball izay mikarakarain'ny mpikambana eo anivon'ny malagasy miaramiainga tao Amoromandihy. Fanomanana ireo ankizy tanora hiatrika ny championnat national de basket ary ho famoazana indray ny fitiavan'ny tanora fanatanjahantena no tanjona tamin'izany. Maresaka iraisam pirenena kosa indray any Venezuela. Olona mahery ny folo no maty ny alahady lasa teo. Manodidina ny 1.3 isanjato ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana farany teo. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ireo mpanaraka ny Vavaonkolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TN TV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao matinisy namono alina tao an-tranony ny tsy andopy Jackie Mahafaly filohan'ny syndicat inspecteur d'état de Madagascar no ministra teo aloha ny brigade de recherche eo anivon'ny gendarmerie Pyrénées no misahana ny fanadihadiana. Arawary. Ity no atao hoe fokontany ambom-panasana, tanàna mangina. Tsy hanona olona firy ankoatra ny fimenomen'ny mponina momba ny lalana ratsy. Ao amin'ny commune Nosiala no misy azy, district Ambohidratrimo. Ety Ambodipiste, Ivato ihany koa no mahazatra antsika. Saingy tamin'ity androany ity, niala tamin'ny fangina ny fokontany io. Ety amin'ny atao hoe tanàna Mangarivotra no misy trano fonenan'ny Tsiandopy Jackie Mahafaly. I Tsiandopy Jackie Mahafaly izay mpiasa-mpanjakana ambony. Filohan'ny syndicat inspecteur d'état de Madagascar no efa ministry ny asa-mpanjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy tao anatin'ny gouvernement Darabe Mananjara tamin'ny taona 7 Maty nisy namono tao an-tranony izy alina raha ny fanazavan'ny mpitandro amin'ny filaminana. Ny ahafantarana ny mahatonga anay zany mametraka fahafatesana mampisalasala dia ny fanontaniana izay napetraka teo amin'ny mpiara-monina tety fa tao anatin'ny fahasalamana tanteraka izy. Raha izay ny faharoa ny zavatra hita avy hatrany teo amin'ny fitrano misy azy dia misy fikorontanana zany. Izay fikorontanana zay dia na zavatra fanahininana tao na mety ho zavatra niseho tokoa tamin'ny fotoana izay mety natao fitaterana ilay lazainanao ny navandoza. Misy raka ve tompika ny amin'ny vatany ny amin'ny atsipriany makasika na ny vatany zany na ny fombafomba izay heverina satria ny fanadihadiana zay efa misy maromaro ny heverina io antonantony na tonga ny fahafatesany. Nefa ireo rehetra ireo dia tsy maintsy amarinina tadiavana porofo
mba ahafahana milaza ny zavatra tena marina manolotra an'izany eo anatrehany fitsara. Raha ny fitaovana aloha zany hatreto tsy nahitana resaka tivitra. Nisy fanambarana ny fahaverezana zavatra teo fa kosa zany ao anatin'ny fianakaviana tsy mbola nisy namitraka taratasy mazava nanambara amin'ny niveau gendarmerie zany mizatra rehetra zay very ka anatrehan'izay zany isy fotoana ihany ampahafantarana azy amin'ny tsipiriany inasiana ny very fa nary zareo tsy nampahafantatra anay mazava na raha-taratasy zany. Raha ny agombaovao omaly tokony tamin'ny 10 aly ny tsy andopy Jacques Mafaly no mbola nifampiresaka tamin'olona tamin'ny Antsadaroby farany. Taorian'izay na manodidina amin'ny sasakaliny na tanoana izy no nisy namono raha fahitany dokotera lezista ny razana. Mbola tombana ihany ohatra eto fa mbola anaty fanadihadiana tanteraka amin'ny mpitandron'ny filaminana. Raha ny fijoroana vavolombelona tamin'ny mpifanolo-bodirindra tena toerana, olon-tsotra azo resahana ary mandray anjara amin'ny fiainan'ny fokontany ny tenany. Zany hoe fa maraina be zany zay vao mahafano fanaresaka le zareo le aviany. Zany misy le gardien zay zany no andany teo laza hoe misy namono tamin'ny aly sénateur Tsiandopy. Io zany zay no zay vao nijoropaka nampilaza tamin'ny autorité reto amin'ny fokotany, laza tamin'ny tany amin'ny commune, gendarme sy ny tany amin'ny dokotera. Izy dia tena ray aman-dreny ary tena ray aman-dreny tokoa ary manaja ny resaka fiarahamonina ary afaka mifanampy amin'ireo mpiara-monina aminy mihitsy. Tena ray aman-dreny mihitsy izy, ray aman-dreny tanàna mihitsy. Raha misy zavatra ilany zany sahala hoe ilana tomobile amin'ny ala satria zay moa zavatra anana ka misy hoe marary na teraka dia tsy misalasala mihitsy izy manome ny tomobile sy manome ny chauffeur. Manaty izany zay olona hoe teraka na marary amin'ny hôpitaly zay. Resaka didy amin'ny fokotany ihany koa moa dia fa tsy lasa-danja izany fa dia manatanteraka manao araka zay didy mena aminy izy. Fifandraisana amin'olona ihany koa, tsy olona tsy mba miavinavina izy fa olona sare sady maresaka no manaja olona ihany koa. Tsy arakaraka ny hoe maha olona ambony azy fa dia afaka hita hoe zany takosina amin'ny fokon'olona mihitsy izy. Vory tena hatramin'ny fonena ny fianakaviana sy ny namany io maraina io sy tolakandro io. Tazana tero an-toerana ireo minisitra teo aloha toy ny dokotera Era Arsaina, i tonga velo Atanazy. Tazana tena an-toerana ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Efa nanomboka tamin'ny maraina ny famotorana ahafantarana ny marina mikasika ity von'olona ity. Nomemboninahitra farany tetsy amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza io maraina io no nofo mangatsiaka ny Mamy Rakotoarivelo mialohan'ny hitondrana azy teny amin'ny FLM Ambatovonaky sy ny nametrahana azy tany talata ny volon'ondry fanadiny Iandro Rarson sy Manora Nefson. Tamin'ny 12 atoandro no nigadona teny Tsimbazaza nomemboninahitra farany nofo mangatsiaka Mamy Rakotoarivelo izay efa solombavamboaka Madagasikara vao teto Antananarivo fahatelo no efa filohan'ny kongresin'ny tetezamita ihany koa. Tonga teny ireo mpikambana atao anatin'ny kongresin'ny tetezamita sy ireo solombavambahoaka ankehitriny ary ireo loholona sasantsasany. Hita teny ihany koa ny filohan'ny antenimieran-doholona Honoré Rakotomanana nanotrona ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Rakotomamonjy sy mpikambana amin'ny birao maharitra vitsivitsy niaraka tamin'ireo mpiasa eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Fotoam-pivavahana fohy sy famangina ireo fianakaviana ary fanomezam-boninahitra ara-miaramila no natao teny Tsimbazaza ho fanomezam-boninahitra azy farany. Mbola niteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina ty fahafatesana tampoka ny Mamy Rakotoarivelo ity. Vokatr'ainam-bary ho publication nataony teny anivon'ny tambanjoritra Tserasera raha iandro mialohany nafatesany. Nilaza anao valandretsaka ampanao gazety avy tamin'ny alalan'ny email ilay lazanao sakaiza ny maraina io. Saingy nofoanana zany araky ny nambarany iraka manoka ny fianakaviany ity tovavy ity tonga teny amin'ny toerana ny fanomezana tamin'ny mpanao gazety. Fa za rehefa niazakazaka nalela tsy fantako amin'ny tena tsy haiko mihitsy. Olona ny rana.
Isany nandefa le mail dia mamany teny andana ozy izy fa misy sampona tampokatsika dia tsy afaka micommuniquer aloha fa rehefa tonga amin'ny fotoana dia mampita an'ilay communication tsika. Mbola mifamahofaraka izany ny momba ny nahafatesany Mambra Kotoarivelo. Mety ny fanadidina lalina moa Betrango io raha amin'ny vaovao varay avy eny anivo ny polisy-pirenena. Fanaovana raha-matahora ny mpisehatra miaro ny tontolo iainana Clovis Razafimalala ny fanambarana nivoaka. Navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena Amnesty International tsy hempotra amin'ny fitakiany izy ireo raha tsy foana io didim-pitsarana io Fezora Valy. Taoriany filazany ny CNPE sy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hafa fa tsy nahafa-po azy ireo ny valin'ny fitsarana ny Clovis Razafimalala ny herinandro lasa teo. Namoaka fanambarana ampahabemaso mahakasika ity raharaha ity ny Amnesty International ao Omaly izay nilaza fa fanotohinana ny fahalalana maneho hevitra sy fanaovana raha-matahora ireo mpisehatra mpiaro ny tontolo iainana rehetra tsy hanatanteraka ny asany ny fanomezana ny Clovis Razafimalala sazy miantona 5 taona sy ondra 50 tapitrisa ariary zakainy miaraka amin'ireo voapanga niaraka taminy. Navoaka ny Transparency International tao anatin'ny fanambarana ihany koa fa tsy hijanona ny hetsika sy fitakian'izy ireo raha toa ka tsy manafona ny didim-pitsarana tamin'ny 7 Jolay io ny fitondram-panjakana. Adidin'ny governemanta malagasy ny manaja ny South Africaine amin'ny fenjon'olombelona izay nisoniavin'ny Madagasikara ho etran'izy ireo. Isan'izany tokony hanajana sy hampanjakana ny fahalalana maneho hevitra sy ny fiarovana ny mpisehatra indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy mahatanteraka izany anefa ny mpanatanteraka raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny Amnesty International, ny tsy fisian'ny fiarovana ny zon'olombelona dia mahatonga ny olom-pirenena sy ny fiarahamonina ilaza fa tsy misy intsony ny fanjakana hiaro azy ireo sy hikatsaka izay ason'ny vahoaka araka ny andraikitra sy fahefana nampandraminy vahoaka azy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fifidianana safidy-bahoaka sa fifidianana tena safidy-bahoaka no atao amin'ny taona 2024. Izay ny fanontaniana napetraky ny filohan'ny KMF Knoe manoloana ny fifidianana ho avy ao anatin'ny famolavolana volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakana 2024. Ilaina ny fahaleovan-tena sy ny tedi-bola mazava natokana ho an'ny seny raha ny fanazavana hatrany narindra Andrianomanana. Maneho ny AIA manoloana ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona ho avy ny filohan'ny KMF Knoe. Voalohany, ny toerana misy ny seny izay tokony hankina ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Voakasika izany ny fahaleovan-tena n'ity rafitra ity, ny vola ampiasaina mandritra ny fifidianana izay heverina fa tsy tokony hanjakan'ny kolikoly. Efa noresana teny anivon'ny anteny miram-pirenena izany tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany na ilika hatrany izany volavolan-dalàna mifandray amin'ny fahaleovan-tena ny seny izay. Ao anatin'ny famolavolana ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana 2024, mila jerena akaiky izany raha ny fanazavana hatrany. Teti-bola izay fa raha tsy manana teti-bola mazava izy dia midika avy hatrany zany fa tsy maintsy izy manaraka azy baiko ny mpanome vola ka mba isiny zay teti-bola mazava zay dia tokony soratana mazava ao anatin'ny ao anatin'ny lalàn'ny fitantanam-bola zany lalàna fitantanam-bola 2024 ary hita soratra mazava zany mba tsy hodikodonan'le vola hoe mba miandry izay sitrapon'ny tompony andraikitra ara-panjakana izy. Hitatra ho an'ny fampiasana azy dia lasa manome vahana ny mpampiasa vola le izy ohatra meko ohatra farany akaiky ianao ohatra hoe raha miresaka fahasalamana zany raha tsy voazava mazava hoe ity ny anaovana an'izao ity ny anaovana an'izao ity ny vidianana fanafody ity ny tsindrovana vanina dia lasa manome vahana mazava ho azy an'le mpampiasa vola le izy ka ampiasainy amin'izay mety azahoany tombontsoa aloha le teti-bola laniana fa hoe ampiasainy amin'izay mety azahoany tombontsoa ka tokony hazava mazava le izy ary voafaritra araka ny lahara-pamehana. Ao anatin'ny famolavolana ny lalam-pifidianana, izay ny voamera manokana maleo tena misana ny fifidianana, voalaza fa mitetina 100 miliara ariary ny fandaniana ambony indrindra mandritra ny fampelezan-kevitra. Ahin'ny filohan'ny KMF Knoe anjaka ny kolikoly sy ny fivarotana tanindrazana manoloana izany. Fampelezan-kevitra avy eo no atao sa fifidianana safidim-bahoaka satria mampieritreritra ihany koa hoe 100 miliara d'ariary olaninao mandritra ny anaovanao fampelezan-kevitra 5 taona no aretan'le fotoam-piasanao aiza no aneranao an'izay vola 100 miliara d'ariary zay sao dia mitarika an'le ofloa zay ho lany eo ny anao risoriso zany mazava ho azy na hivarotra tanin-drazana mihitsy aza na ny fandaniana
fa andaniana zay 100 milliards d'ariary zay. Tsy mangarara ny fandaniana sy fidiram-bola samihafa mikasika ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana 2024 raha voalaza ny fiarahamonim-pirenena efa nambaratrizay ny fijerena ny teti-bola natokana ho an'ny sosialy-bahoaka taratry ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra sy ireo olom-boafidy ny tsy fandraisana olona ara-pahamehana izany fiainam-bahoaka sy ny safidy-mahoaka izany. Tsy mazava kosa ny fitsinjarana ny vola 12 tapitrisa dolara tokony ho azon'ny komuna sy ny faritra avy amin'ny alalan'ny orinasa Ambadivy ao Toamasina ao ankoatran'io. 17 taona no tsy nisy ny lalàna mifeny orinasa teto Madagasikara izay vao nandalo filan-kevitry ny minisitra amin'ity taona ity Fezoro Rafaly. Mitentina 12 tapitrisa dolara ny vola tokony hozaraina amin'ny fokontany komina sy ny faritra misy ny tetikasa Ambadivy. 10% amin'ny vola io nositrahan'ny komina iorenan'ny orinasa, 20% tokony ho an'ny province autonome ary 20% ho an'ny faritra. Nohony tsy mbola fisian'ny province autonome anefa miady ny fitantanana ny ampahany sy 20% ny komina Toamasina renivohitra sy ny distrikan'ny Toamasina amin'izao fotoan'izao. Anjaran'ny ministeran'ny atatany sy ny fitsinjaram-pahefana no mandrindra io fitsinjarany io raha nambaran'ny ministry ny indostria androany. Ny orinasa Ambadivy izay miantoka ny 30% ny devise miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana isan-taona. Tsy nahazoana fanazavana ny mikasika ny antony hajivan'io vola io na ny teo anivon'ny fiadidiana ny komina Toamasina renivohitra na ny distrika. Eo amin'ny sehatry ny lalàna kosa, tsy nisy tao anatin'ny 17 taona izany hoe hatramin'ny iverenan'ny fahaleovan-tena ny lalàna mifeny orinasa teto Madagasikara miaro ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola eto amintsika. Tsy manana loha cadre mifeny industrie nandritra ny 17 taona tompoko. Nametraka ny industriel hoe mba tsy ovaova zany ny tôle izay apetraka amin'izareo mandritra ny hoe 20 taona. Tonga aty ny investisseur anankiray dia ampiasa ny volana izy ary ihany koa ahita tombony amin'izany vola ampiasaina izany. Zany zavatra tokony ho fantatsika izany. Zay ny any mpandraharaha zay. Ary zay ny nametrahana ny loi io mba tena hoe incitena zareo mba ho assurer koa zareo amin'ny investissement atao. Efa nandalo ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny ministra io lalàna io saingy tsy mbola nisy eto ny fotoana voafaritra atongavana eny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doha olona. Ny fanafoanana ireo fifaninanana tsy manara-dalàna izay isan'ny mampitarena ny ankamaroan'ny mpandraharaha eto amintsika. Ankoatra izay, eo amin'ny sehatry ny famoronana orinasa, mahatratra 824 ireo orinasa niforona tato anatin'ny 3 taona. Mitoby eto an-drenivohitra avokoa ny 120 amin'ireo ary ny orinasa afakaba no ankamaroany. Roa taona sy iray volana mahery aty aoriana tsy misy toy an'intsony ilay resaka TNT nanaovana lanonam-be tany Nosy be Elville ny volana Jona na 2024 ny filoham-pirenena mivady mihitsy moa ny tonga tamin'izany nampanantenana fa 3 volana monja dia rakotra Madagasikara fanediny Andro Larson. Nankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika tany Nosy be tamin'ny taona 2024 ny fanomboana ty ambara ho TNT na télévision numérique terrestre eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena Rajaona Ramampianina mivady ny tonga nanotrona ity fametrahana teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny Haino Amanjery ity izay efa naberesaka ireo mpandraharaha malagasy eo amin'ny sehatra ity. Nambara tamin'ny fotoana io fa orinasa malagasy izay misy teratany malagasy tanora no hitantana fitsinjarana ny TNT manomboka ny Nosy be ka hiparitaka manerana ny Nosy amin'ny sarany tsy mihoatra ny R1 ny fitaovana andraisana na ny décodeur. Ity teknôlôjia tsy maintsy arahina ity no ny fenitra iraisam-pirenena. Enim-bolana teo monja no nandeha ity TNT tany Nosy be ka nangasy asy ireo nividy izay manodidina ny 900 ny isany. Veran-javony sy zari-nofo ilay fanantenana ny hijery fahitalavitra maneho sary manara-penitra na numerika ho an'ireo mponina Nosy be nividy ity décodeur ity. Mitarainy izay mponina Nosy be say ambolana taty aoriana ampidikanana manetriketrika ny resaka TNT izay nasiana fidarana décodeur dia sady tsy mandeha izy dia tsy mandeha izy ankehitriny. Tsy ny orinasa nilaza fa hikarakara izany, tsy misy tompona ndraiky afaka manday anay. Ka ohatra mahita izahay fa resaka fitaka ilay izy. Aiza tompony tokony andehananay, mitaraina aminareo manam-pahefana afaka mamalo etaetanay izahay. Ankoatra Nosy be, nanaparitaka ny TNT teto an-drenivohitra ihany koa ty orinasa malagasy ity. Novarotany 3 hetsy ariary ilay fitaovana fandraisana tany am-boalohany ka efa nahatratra 4,000 latsaka kely ireo roboka
Amin'izao fotoan'izao efa tapaka nandritry ny herintaona ihany koa ny fandraisandro nanjify TNT ity eto Antananarivo. Tsy nisy fampilazana mialoha fa dia samy niala. Mametraka fanontaniana amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony eto amin'ny firenena, indrindra fa amin'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao, ireo olona mahatsiaro fa voafitaka tamin'ity resaka TNT ity, izay mihevitra fa natao hitadiavam-bola fotsiny ihany. Amin'ny alala mangarahara ihany koa, vola avetsana ao andavan'ireo vola takian'ity orinasa malagasy ity amin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao araka reto faktiora dia vina proforma misy 3 reto izay natao tamin'ny volana janoary 2024 izay misy mitetina hatrany amin'ny $7,400 sy $7 amerikanina ny iray. Vola izay notakiana hoe hanaparehan'ity TNT ity eto Madagasikara. Efa nalova io vola io, ny tsy fisiany mangarahara toy izao no mahatonga ny olom-pirenena nividy ilay décodeur hihevitra fa natao fitadiavam-bola fotsiny ihany ity resaka TNT ity. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia 5 volana izao no tsy nandraisan'ireo mpianatra eny Ankatso ny vatsim-pianarana hatreto. Tsy mbola voafaritra mazava moa ny fotoana tokony andraisan'izy ireo izany. Fanadiny manorana avy izao. Nitapaka ny volana janoary teo niditra ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana malagasy eny amin'ny Université Ankatso. Tsy mbola nandray vatsim-pianarana izy ireo hatramin'izao raha ny filazany. Hatreto mbola ny sampam-pampianarana ho mpitsabo ihany no efa nandray ity vatsim-pianarana ity raha ny fanadihadiana natao. Mahatsiaro sahirana araka izany ireo mpianatra any amin'ny sampam-pianarana hafa. Miankina ny vatsim-pianarana raha teo ny andavanandrom-piainan'izy ireo raha ny nambarany solitena n'izy ireo. Fiantraikan'izay le resaka dépense zany lasa be loatra le dépense an'le mpianatra nefa le vola le bourse tsy mivoaka dia sahirana be le mpianatra. Eny e mafy ny fianana, miady mafy voatafita zany e fanjakana tsy atianaina intsony manahirana. Be da be lasa manao activité maro ny mpianatra ohatra manao resaka opération reny mba hitetavana vola satria zay zao manao voyage d'étude toerana lavitra be nefa miandry an'le bourse tsy mivoaka dia miandry an'le bourse hivoaka dia lasa manao activité maro zay mba ahafahanay manao an'le asa fikarohana. Misy boky ilaina amin'ny fianarana soatran'izany tsy afaka mividy le ankizy fa tsy maintsy miandry an'le satria vola miray aman-dreny tsy voatery ampy dia ny frais hoentina mianatra sy noatran'izany koa rehefa zavatra ilaina amin'ny fianarana rehetrarehetra zany. Manofatrano izy ny atiana ohatrany dia ino mba tena ino hoe anefana nifatrano sy hanampiana ny sakafo nefa tsy tonga li. Mbola tsy voafaritra mazava amin'ny fotoana andraisana ny vatsim-pianarana eny Ankatso. Raha ny ao amin'ny faculté des lettres manokana mbola tsy misy mihitsy ny resaka momba izany. Ny laharan'ny vatsim-pianarana kosa nefa nivoaka ao amin'ny faculté d'Aix. Hatreto aloha hatrany mbola tsy naheno mihitsy ahy, mbola tsy haiko mihitsy hoe roviana nivoaka. J'ai koa zao voyage d'étude zao mba hoe anatena bourse nefa tsy haina mbola tsy izy ateto dia tsy fantatra mihitsy. Mbola tsisy aloha raha ny ato amin'ny lettre mbola tsisy mihitsy fa ny ao amin'ny DAIX nefa mivoaka ny numéro ana bourse. Tena mbola tsisy tsy fantatra mihitsy hoe roviana. Ny calendrier aloha ohatrany hoe efa ho afo fa tsy fantatra hoe roviana fa hoe efa ho afo fotsiny ohatr'izany foana. Mbola tsisy sisiondresaka fa ny taom-birao fotsiny tena efa teo izy ny karta fa mety efa hipetaka izy mety efa hivoaka nefa hatramin'izao zay miandry mbola tsy mivoaka foana ilay izy nefa tena ilaina ilay izy. Miandry ny fandraisana andraikitra ny tompon'andraikitra ireo mpianatra eny Ankatso. Nanilika ny andraikitra tany amin'ny sampana raha misahana vatsim-pianarana eny Ankatso ny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony raha nanontaniana momba ity raharaha ity. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia mitohy maraina io ny fanadinana baccalauréat sokajy teknika ary haritra efatrandro izany. Ho an'ny foibe mpanadinana etsy Ambefilo maromaro ihany ireo tsy tonga nanatrika izay fanadinana izay misy larana arzona. Andro voalohany amin'ny andiany faharoa ny fanadinana baccalauréat sokajy teknika samy nanana ny fahitany azy ireo mpiady nanaovanay fanadihadiana androany. Ho an'ity andro voalohany ity ambony ihany ny fanantenana raha ny fanazavan'izy ireo. Problème mafimafy ihany ny lesona izy fa kivina ka vao may ary tena atao tsara foana aloha hatrehany ity dia amin'ny manaraka atao zany. Tsy lasaina hoe eo ny examen fa tsy ampy ny révision ka manokana mihitsy ny tsy ampy reratsaina loatra satria sady nanala BEP nanala bac tsy makio zany fa mila mitraka foana dia mila miezaka rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana.
Mbola vao manomboka moa izy igny fa mbola tsy fantatra izay valignation amiko aloha mora ihany izy zao mora fa matière zany tena mora fa tsy fantatra izay résultat sian'izao any bac any. Ho an'ny foibe mpanadininy etsy amin'ny lycée moderne Ampefilo, miisa 3,2 ireo mpiadina ho amin'ity taona ity. Raha ny fanadinana atao teny an-toerana io maraina io, ho an'ity andiany faharoa amin'ny baccalauréat teknika ity, maromaro ihany ireo tsy tonga niatrika izany. Androany ny bac technique nanomboka tamin'ny 7 ny épreuve, ny deuxième série amin'ny bac technique moa zany fa tamin'ny herinandro zareo efa nanao. De spécialité 12 no miadina eto aminay eto amin'ny LMA. Absent androany maraina de 12 zany no tsy tonga niadina tamin'ireo. Ny problème kely madinidinika sy de tena hoe nisy problème be fa ny convocation mpianatra adino no tena betsaka androany. Tsahivina miisa 7,947 alina ireo mpiadina ny soratra niarina ho amin'ny baccalauréat tamin'ity taona 7,2 ity. 7,909 alina no ao amin'ny sokajy ankapobeny ary 7,35 ny ao amin'ny sokajy teknika. Itoetra amin'ny 3 aogositra ny fanadinana baccalauréat teknika, vinavinaina ivoaka ny 15 aogositra kosa ny valim-panadinana raha ny fanazavana azo hatrany. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Tonga ny Telma mora 500 vaovao mandona be. Ara resatsegondra makany amin'ny Telma, efatra ariary makany amin'ny tambazotra hafa. Miandy hatramin'ny SMS roapolo na internet 20 mégaoctet tsindroany ny dièse 322 étoile 20 dièse. Dio amin'ny amin'ny volany tolotra dia mahazo bonus roapolo isanjato. Telma numéro 1 mora. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés. Chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne, avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcred Bank innove avec les agences mobiles,
les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcred Banque Madagascar, voire plus grand. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tafiditra amin'ny vaninandro ririnina ireo rotsakorana ny sesy ny farany herinandro teo izay nitohy tamin'ity androany ity ary tsy farana raha tsy any amin'ny alakamisy ho avy izao any hoy raha ny eto Antananarivo renivohitra hoy ny teo anivon'ny sampa mampanapatra ny toetry ny andro azavady indrindra any amin'ny volana septambra any kosa no manomboka miditra amin'ny vaninandro fahavaratra isika raha ny fanazavana hatrany miantarandriana evo. Hitoetra amin'ny alakamisy ho avy izao ny rivotra mahery vaika rahana herika mety ampy rotsakorana ho any eto Antananarivo sy ny faritra maro manerana ny nosy hoy ny teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro androany. Ny fahatanjahan'ny alizay miditra eto amintsika no mahatonga izany. Mbola anatin'ny vaninandro ny ririnina tanteraka nefa isika izao na misy aza ny andian-drahona matevina arahana herika raha ny fanazavana hatrany. Vanim-potoana ny ririnina foana zany sika amin'izao. Ny ririnina zany dia tsy ho afaka raha-tsaina amin'ny faran'ny volana hoany ny septambra moa dia eo la hoe miditra tsy kelikely ho any amin'ny fahavaratra ny oktobra zany any amin'ny oktobra any sika vao mety azo an'izay volinandro somary mafanafana zay zany. Ny orana biomaly moa dia misy zany tao antsinana Madagasikara zany dépression zany hoe midina be ny maripana dia somary nisy koa atao hoe somary lafiny teknika ihany zany anazavana azy nisy jet koa zany rivotra zay tsoka be avy any ambony any. Idina ihany koa ny maripana manerana ny nosy. Dia somary idina indray zany ny alarobisy lakamisy zany hoe ny tapany atsimo Madagasikara hatreto ampovoan-tany zany paraka tonga ny amin'ny tendrony atsimo any dia idina ny maripana ambany indrindra ho an'Antananarivo ohatra dia any amin'ny manodidina any amin'ny 7 degré Celsius any ambany indrindra. Antsirabe any amin'ny fito any dia ho an'ny Fianarantsoa dia any amin'ny 7 degré Celsius any. Raha ho an'ny Toliara zao dia any amin'ny 9 degré Celsius any no ambany indrindra. Ny ambony indrindra raha ho an'ny eto ampovoan-tany dia tsy ohatra ny any amin'ny 20 degré Celsius any mandritry ny zay fidiran'ny alizay zay zany. Ny tapany atsinanan'ny afovoan-tany no hiara-ny fahatanjahan'ny alizay ho any eto Antananarivo. Iverina hiakatra ny maripana manerana ny nosy manomboka amin'ny herinandro. Anisan'ny fiangonana miavaka eny Faravohatra ny Ekary Masindahy Joany Batista izay mankalaza ny 20 taonany amin'ity taona ity. Mampiavaka azy ny fametrahana ny taolam-balon'ny Mopera Joseph de Vie Lel eo amin'ny hotely anisan'ireo ray aman-dreny mpamorona ny fiangonana ihany koa ny Mopera Remy Ralbert fanadina rindra Andrianomanana. Anisan'ireo fiangonana misongadina eto Antananarivo ny Ekary Faravohatra izay ahafantaran'ny be sy ny maro ny fiangonana hatrizay. Tamin'ny taona 1770 no nitsanganan'ny Ekary Masindahy Joany Batista. Sekoly katolika no nitoetra teto fahiny ary nivoatra trano tao anatin'ny 20 taona. Tamin'ny 13 Desambra 1770 no nisian'ny lamesa voalohany indrindra tao amin'ny efitra malalaky ny sekoly. 21 octobre 1897 no niorina zany ity fiangonana teto Faravohatra ity. Zany hoe sekoly nitomboka tamin'ny mpianatra 70 teo eo i Masera Radegonde sy Masera Saint-Denis anisan'ny fikambanan'ry Masera Saint-Joseph de Cluny zay zany no teto voalohany. Mampiavaka azy moa zany izy dia fiangonan'ny fikambanan'i Jesosy. Ty Ekary Faravohatra ty dia ny olo-masina mpiaro azy moa dia Masindahy Joany Batista Faravohatra ao anatin'ny fikambanan'i Jesosy. Raha ny tantara moa zany dia ny androany mihitsy no atsarovana ny Masindahy Ignace de Loyola izay mpamorona ny fikambanan'i Jesosy.
Anisan'ireo iray ampananiavaka tamin'ny taona 1790 ka hatramin'ny taona 1793 ny mopera Joseph de Villèle sy ny mopera Rémy Ralbert. Hita amin'ny fiangonana ihany koa ny tolam-balin'ny mopera Joseph de Villèle raha ny fanazavana. Vatapaty anankiroa varahana sy hazo no nametrana ny nofony. Naharitra 23 taona ny fitantanan'ny mopera Joseph de Villèle ny fiangonana nanomboka ny taona 1790. 1997 sy 1929 dia Joseph de Villèle zany no teto père de Joseph de Villèle nanorina zay voalohany indrindra ty paroasy ty faravoatra ty. Dia mbiasan'ireo mopera karazany maro dia maro ao anatin'izany ry Rajarzafy zany zao no teny giasa, dia ry Sobrero, dia ry Razafy Mandimby, dia ry Rémy Ralbert, dia Rémy Ramanatoanina. Tena anisan'ny manana mampiavaka azy mihitsy Père Rémy Ralbert tamin'ny fahavelony satria izy matetika aloha dia la misy amin'ny arivo amin'ny eniny ary tena feno hipoka ariva nefa feno hipoka ny fiangonana amin'le tanora maro, tsy voatery ho katolika ihany nefa fa kristianina hafa koa dia tonga mandrato ato amin'izay fotoana izay. Niavaka hatrany ny mopera nifandimby teto amin'ny ekaramasina Joany Batista eto Faravohitra tamin'ny volana Aprily 1790 no nanomboka nandesina neno ilay famantaranandro lehibe izay ny haingony tilikambo. Misongadina eo atsimon'ny tokotanin'ny mpiangonana ihany koa ny tsangambaton'ny fitiavan'ny Masiny Maria. Misy adimby ny lamesa isaky ny alahady raha manodidina ny 5 sy 1 alina ny mpino vao mivavaka eto amin'ny ekara Faravohitra. Fialambola masarika ny olona maro ny adina koa eto amin'ny tsika tsy misafidy taona, tsy misafidy saranga, afaka mandray anjara avokoa ny rehetra. Hita manerana nosy izany ankehitriny ary mazava ny fitsipika eny ambony kiantsika eto Andriatsilava. Laza ray alina vola ampedina koa no resaka eto. Maingy amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 3 na 4 tapitrisa ariary. Tsy neto amorony mani ihany, manerana ny nosy ny fitiavana adana-koho sy ny loka tahaka izao. Manerana ny nosy ihany koa ny fitiavana miompy sy mikarakara koho piady. Ho an'ireto tompona koho ireto, maro amin'izy ireo no nisafidy iompy akoho piady fony ny mbola kely. Tena mbola boakela nefa tia anazy. Tena tian'ny olona ilay izany sady io mba fialam-boliny olona ty rehefa lahady zany. Mampiady ihany boakela dia efa tia koho. Izy zany io arakaraka no misy combat 2 heures 1h30 ohatrany zao. Samy aloha ny tsapan'ity terrain ity mba tsavoara tsara ny réglement-ny. Hatramin'izay le ampedina eo amin'ny adiny ihany amin'ny mampiady maximum zany 2 heures. Andaniana vola ny fiompiana akoho piady, saingy mampidi-bola ihany koa raha toa ka mandresy eny ambony kianja. Andaniana amin'ity dia fidanana katsaka, mena totokena, akondro, zay zany traite mena azy ty. Dia tsapokasihana akoho vavy satria lasa malemilemy reo apokasihana akoho vavy rehefa pety. Ty loha zany zao efa nomaniko amin'ny 500,000 francs ty reo avy. Tena mandany vola misy any izy parapalebeny. Tena fikarakarana ny sakafo ny isanandro fotsiny. Misy voatabia, anandrano, katsaka. Ankoatra zay ny fanoromana azy. Iray amin'ireo fialamboly mahasarika olona maro ny adina-koho eto amintsika. Na an-tanan-dehibe na any amin'ny tontolo ambanivohitra, tsy mifidy sarangan'olona ihany koa izy, ary mampiray ny mpiara-monina. Amatapitrisany maro no vola miady amin'ity taranja ity, saingy hatreto mbola vitsy ny fitarainana voaray milaza fa nisy olona maty na naratra teny amin'ny adina-koho. Midika izany fa efa mazava ny fitsipika ifampifehezana eny ambony kianja, na amin'ny akoho miady izany, na amin'ny samby tompona akoho, na amin'ireo mpijery sy ireo mpiloka ety ivelany.
Mijanona ny amin'iny faritra iny ihany isika dia totosa soma tsara ny tournoi miaramiainga taranja basketball izay karakarain'ny mpikamana eo anivon'ny malagasy miaramiainga tao Amoronmany fanomanana ireo ankizy tanora hiatrika ny championnat national de basket ary famoazana indray ny fitiavana tanora fanatanjahantena moa nitanjona tamin'izany Gaëtan Andratsilavoatra. Kleoba maromaro toute kategoria avy amin'ny faritra efatra no nandray anjara tamin'ny tournoi miaramiainga no karakaraina teto Amoronmany, ny Zoma, Sabotsy ary ny Lahady lasa teo. Hita tao avokoa ny U12 hatramin'ny U18 sy ny vétéran ary ny NIB. Voromaro ireo mpijery, afapo ireo mpanjay anjara, nanomboka amin'ireo ankizy kely hatramin'ny olon-dehibe. Tonga amin'izay tany raha irina koa dia manamena raha izao tsara sady tsara izy mety ikotranana raha saoty. Mahafinaritra be aloha raha niresaka ilay tournoi. Dia nangatanay izany mba izy foana ilay izy mba hampiviratra ny sain'ny tanora ankehitriny. Tena mahafinaritra be ilay tournoi, tena mitondra soan'ny ankizy rehetra ho an'ny club rehetra rehetra dia misaotra betsaka ny malagasy miaramiainga ny karakaran'ilay izy fa tena sady entraînement no mitondra soan'ny ankizy, fitaizanany ankizy, tena mahafinaritra fa misaotra betsaka indrindra mikarakara to. Tombony ho an'ireo tanora ao Amoronmany ny fisian'ny tournoi tahaka izao, hoy ny eo anivon'ny fédération. Zava-dehibe ho an'ny taranja basketball izany ka irariana ny fitohizan'ny fiaraha-miasa. Misaotra manokana ny antoko malagasy miaramiainga ihany koa izy ireo. Faly zay satria nandresy zay teo nanezaka maha-vétéran azy moa dia efa neny daholo, efa madama daholo fa niezaka faran'izay tratra dia navita zany zay teo fa miandry anay ny any Tsoromandidy dia andeha moa zany izay ireo fa efa ao anatin'ny fanomana tanteraka dia misaotra indrindra ny malagasy miaramiainga ny karakaran'ilay tournoi ohatran'izao satria ilaina le rencontre, ilaina le match mba misy matetetika mba zatra match le ankizy. Tombony azon'ny ankizy mpilalao eto amin'ny faritra Amoronmany zany amin'ny fisian'ny lalao toy izao dia voalohany aloha zany mahazo entraînement satria zay zany tsy ampy amin'ny mpilalao le tsy fisian'ny entraînement matetetika dia rehefa misy rencontre ohatr'izao zany dia mahazo tombony zany le ankizy indrindrandrindra moa nitanjona ny zareo zany amin'ilay hoe fanomanana ny championnat national ny 16, 12, 14 dia tsara zany nisian'ny zavatra toy izao ary dia nirariana dia isy foana ny ohatr'izao. Voniny ireo tanora sy ankizy avy eto Amoronmany andray anjara amin'ny championnat national izay atao eto Antananarivo renivohitra, any Bongolava ary ao Amoronmany. Teto aminay zao raha ny tournoi nisy teto tsy lasaka ny 5 zay no misy tato ato tao anatin'ny rovolana dia treto amin'izay ary ny teknika azony amin'izay satria arakaraka ny anaovany an'ilay izy koa no afahany manana teknika avo avo. Raha ny fanomanana nataon'ireo ankizy ireo dia efa azo lazaina hoe efa betsaka zay ary anisan'ny tena hoe isaorana be dia be ny MMM ny karakara an'io satria anisan'ny mbola fanomanana ihany koa an'izany championnat national atao zany na ao Antananarivo na ny Bongolava zao zavatra atao zao mihitsy sy manantena zay fa hitondra vokatra tsara mody ireo ankizy izay misolo tena ny tanàna Nambositra eo ny ligina Amoronmany ireo ankizy andray anjara ireo. Manana ny tantarany ny fanatanjahantena ato amintsika hoy ny tompony andraikitra ka io tantara io no tokony tsy hoadinoina. Taona vitsivitsy zay dia mikarakara fédération basketball teto Madagasikara hoe championnat national U16, U18, U22 izay nahitana ny fanomanantena ny ankizy sy nahitana taniketsa amin'ny basketball kanefa moa iny tsy nijanona teo fa nitarika nakany FIBA Afrique dia ho aminay matoa tanteraka reny FIBA Afrique reny nisy olona tao ambadika mpanomana sy mpanoana dia avy eo le FIBA Afrique nitarika tany amin'ny fifananana raisam-pirenena taty Afrika teo amin'ny rugby ary izay fifananana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena izay no nitarika makany amin'ireny fihaonambe iraisam-pirenena teto Madagasikara reny francophonie Comisa dia asekina ka tsy tokony ho takonina ny tantara ary tokony ampahafantarana vahoaka ny zava-misy marina ka tsy tokony ho izahay no mikarakara zao fa efa hitazana malagasy miaramiainga moa ny hoe rehefa tsy manao ny hafa dia raisinay ny andraikitra. Samy notolorana amboara toy ny baolina, coupe, maillot sy ny maro hafa avy amin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ity tournoi
natao teto amorony mania ity. Ny renivohitra be tsy misaraka indray nonandray ny farany herinandro teo ny e-sport mada izay karakarain'ny Orange ny machine ary projet Alpha maro ireo mpilalao sy mpakafy jeu vidéo nandray anjara tamin'izany fanadiny Élisée Boutoarson. Toy ny tany Antsirabe toy ny fifanitsanana amin'ny e-sport national ka ny teto Tomasina indray no nandray izany hetsika izany. Ny tanjona eto dia ahazona mamoaka mpandray anjara avy eto an-toerana vonona ny hiatrika ny lalao famaranana eto Antananarivo ny 27 ny volana Aogositra ho avy izao. Nahazona mpandray anjara maro ity fifanentanana faharoa natao teto an-drenivohitry ny faritra Antsinanana fa somary vitsy ihany izany raha ampitahaina amin'ny isan'ny tany Antsirabe na ny teo amin'ny sokajy PES 2017 na ny teo amin'ny sokajy Street Fighter 5 sy Asphalt 4. Ny taux de participation tamatavy raha par rapport amin'ny province taloha Antsirabe dia somary ambanimbany kely. Ngamba noho le hoe ankizy lasa nandeha vacances niakatra. Dia ny PES 37 ny isan'ny participant, ny Asphalt 10 dia ny SF 10. Hita moa zany na dia somary ratsiratsy kely raha tsy dia toetrandro dia hita ihany fa be dia be ireo mpilalao izay tena makafy an'le e-sport eto Tamatavy dia betsaka koa le fahavonona an'zareo zany tonga nanotrona an'le événement na dia teo ara zany hoe ratsy andro kely izay somary vitsivitsy kely ihany le somary taraikiraiky zany vao ny atefa tsara tany amin'le olona le ankizy mpilalao taty le message n'le resaka e-sport ty fa zany hoe bon be dia be moa zany le anton'izay teo ny examen bac teo alohan'izay dia nanarak'izay koa moa zany le tetsy amin'ny agence ihany le fisoratana anarana. Tao anatin'izany rehetra izany no nahitana any Dilan 12 taona monja hita fa tena mbola kely tokoa ary oharina amin'ny mpilalao hafa fa dia tonga tamin'ny lalao famaranana tamin'ny sokajy PES 2017. Le match le vao nanomboka iny 5 arrêts zany tahaka 0 izy fa resaka telosoany to prolongation dia toy le izy dia nanaraka formation nomeny tatanay dia nanomboka nandresa amin'izay. Na izany aza norombany Bertora Coutoarson ihany ny fandresena tamin'ity sokajy baolina kitra amin'ny PlayStation 4 ity. Helman Razafimbelo kosa no nibatany fandresena tao amin'ny Street Fighter ary Bia Prince-ny Havel no natanjaka indrindra tamin'ny Asphalt 4 amin'ny smartphone. Mafy be amin'izy mahakely azy dia be moral be izy dia mafy sady face de jeu ny 2 foana dia sarotsarotra kely. Mbola tsy arako mihitsy le face de jeu ny voaka 6 foana dia nanahirana be ihany migerer an'le match vao nanomboka. Nanomboka teo amin'ny demi-finale tena nisy pression be dia mikorobaka foana. Mijerijery an'le combat ihany dia misy faille kely le izy dia manao défaut foana izy dia avy amin'izay nahitako an'le style de combat. Enina amin'ny rahalahy izy ireo no isolotena ny tanànan'ny Tomasina aty Antananarivo amin'ny fiadiana tompon-daka ny Madagasikara amin'ity taona ity. Tsy ahivina fa ny tompon-daka Isatsokajiny dia mandeha isolotena malagasy hiatrika ny fifaninanana ny ivelany. Vita zany le sélection nationale eto dia manao an'le finale moa zany any Antananarivo izay fandonana nijerena an'le hoe iza moa zany ny champion vraiment hoe champion eto Madagasikara. Zay zany aloha zany hoe tsara ihany koa efa ela ihany no mba nindrasana an'izay hoe mba izy fifandomana sy fifankafantaran'ireo mpilalao e-sport eto Madagasikara. Dia ny aoriana an'izay moa zany misy an'le Africa Game Show io izay any Casablanca dia andeha hifaninana amin'ireo mpilalao izay any ivelany izay efa misy sasatsasana zao efa fantatra efa mivoaka ihany champion an'zareo dia hifandona any zany le mpilalao malagasy mba ho représentant antsika zany. Ry zareo any Mahajanga indray no handray fifanitsanana ho an'ny faritra Boeny amin'ny farany herinandro ho avy izao. Antenaina fa azo mpandray anjara betsaka ny lalao manaraka satria tsapa ihany fa hatreto aloha mbola vitsy vitsy izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena ny Venezuela, olona maherin'ny 10 no maty ny alahady lasa teo manodidina ny 1.7
3 isanjato ny tany fandraisana anjara tamin'ny fividianana farany teo tany amin'ny toerany fanidina eo amin'ny sariny France 24. Nizora tao anatin'ny eritreritra sy ny korontana tanteraka ny fifidianana natao tao Venezuela. Fifidianana izay natao ametrahana ny anteny-meran-drafitra lalam-panorenana vaovao any an-toerana. Nisy ny fidinana an-dalambe, fanakana an-dalana nataon'ireo avy amin'ny antoko-panohitra. Antoko-panohitra izay tsy nandray anjara tamin'io fifidianana io. Nisy arak'izany ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana. Nisy ihany koa ny fanapohana bomba mandadradranomaso nataon'ireo mpitandro filaminana nandritry ny fifandonana. Hatreto, olona mahery ny 10 maty nandritry ny fifidianana tany an-toerana. Kandida iray ihany koa ny fantatra fa maty voatifitra tao amin'ny trano fonenany. Raha ny antontanisa voalay avy amin'ny voamera nasionaly mikarakara ny fifidianana any an-toerana, olona manodidina 7 tapitrisa ihany no nandray anjara tamin'ity fifidianana ity, izany hoe ny 1,7 isan-jatom-ponina any an-toerana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity, maty nisy namono alina tao an-tranon'ny Tsiandopy Jacques Mahafaly, filohan'ny syndicat-ny inspecteur d'État de Madagascar no minisitra teo alohan'ny brigade de recherche eo anivon'ny gendarmerie-pirenena moa no misahana ny fanadihadiana. Nitoy io maraina io ny fanadinana baccalauréat sokajy teknika ary aharitra 4 andro izany ho an'ny fiobem-panadinana ampefilo maromaro ihany ireo tsy tonga nanatrika izay fanadinana izay. Ary farany mody atontosa somatsara ny tournoi miaramiainga taranja basketball izay nokarakarain'ny mpikambana eo anivon'ny malagasy miaramiainga tao Amorony Mani. Fanohizana indray sy fanomezana fitiavana ny tanora ny fanatanjahantena moa ny tanjona tamin'izany. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity, hankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.